fidio ny candidat solombavam-bahoaka MMM tsika efa mahafantatra vahoaka navady fihinanana tenako dia mpampianatra mpikaritra eny amin'ny ambaratonga ambony arak'izay nyteneniko toy izay efa be ny tanàna indroa taona tao amin'ny tanàna nambady finandrana nandritra ny 10 taona satria hatramin'ny telo sy roa arivo ka hatramin'izao telo amby 10 sy roa arivo zay nitazonako an'izay toerany be ny tanàna izay ampy angamba zay aloha ny fotoana anaovana ny be ny tanàna fa fotoana satria ny tenako dia président ny OPCI lohan'ny fikambanany be ny tanàna ao amin'ny district nambady finandrana koa efa maro ny tetikasa ny arahako tamin'ireo OPCI io na reo vondrona commune reo toy ny fampandripahalemana eny Antsaha ny resaka momba ny fananantany ary maro koa ny fiarahako miasa tamin'ireo be ny tanàna ireo tsy misy zavatra lazaina ntsony ny amiko efa fantatrareo na ny toetrako na ny toerana misy na ny varavarana ipetrahako ary na ny fomba fidirana ao mitokantranoko dia fantatrareo fa be ny tanàna azo idirana solombavam-bahoaka antenaina ho an'ny rapitso hitondra nambady finandrana commune 5 ambady finandrana miara-miainga ho amin'ny fampandrosoana any district atsika